Selesy. Raikitra ka. Mbola somary solo kely eo zareo. Rehefa mba eto ary dia tapitra. Ataontsika izany ka. Aitsika izany. Mety nao ary tsika. Iza le planky. Oui, le planky. Arinona le ilany retsy. Allez, soit-il à noter ou fait-il le téléphone. Mana cherche. Monsieur le soir. On va en boire un point wifi. Zahay zany riveray eto amin'ity tanàna ty dia efa nisy projet tamin'ity tanàna ity mba nangatahana hoe mba ny tamin'ny japonais teto mbola ambasadany dia hoe ho amboarina zany ty fa le fanjakana zany mifanditra be am'le tompony tady anjakazaka be na dia atao hoe fa patrimoine tsy ty dia manjakazaka be fa tsy mifampira amin'ny tompony dia tsy manaiky le tompony dia zao zany rehefa lany be ny tanàna ianao tokony hay ifampiresaka amin'ny tompony zany afaka ikarakarana an'ity toerana ity. Teo zao ny serasera teo zao manao forcine fotsiny manao dia ny tany mivelan'ny tany ny azo fefena fa taty tsy afaka tsy navelan'ny tombokitiana mihitsy. Zay zany dia le fahaizana fampiresaka amin'ireo taranaka ireny reo zany no zava-dehibe. Tamin'ny fotoan'andro ny tato ny fanaovana teatra, fanaovana an'ireny hetsika zavakanto ireny. Taty aoriana dia tsisy fikarakarana intsony satria ny fitantanana anazy sadasada. Tamin'ny andro neny efa nanomboka nanao ny rénovation an'ity dia isaky efa ho ampiasaina omena ny fanaovana ny mpanao teatra mihitsy izy ity dia kanjo moa nosoparan'ny olona isika dia tsy vita hatramin'ny farany. Soa ihany fa io raha valimanana tojo amerina amin'ny laony, amerina amin'ny asiny izao patrimoine zao. Misy anankiray, misy anankiroa ny trampokon'olona eto, trampokon'olona Analakely sy ity trampokon'olona Isotry ity. Asa miandry anao zao monsieur le maire. Be dia be ny olona mampiasa an'izy ity na akoatra ny mpanakanto sy ny mpanao zavakanto fa ataon'ny olona fivoriana ihany koa izy ity. Fa mamendrika zavatra tsara Antananarivo, mendrika zavatra mba manaraka ny norme fa tsy le zavatra fitenin'ny zareo dia fa mino sika fa vitan'ny maire Valomanana tojo tsara zany. Zay le fanantenana ilayntsika koa zay mananteny sika fa vitany io anao ny fanovana tsara dia mba hitony fidiram-bola tsara ao anatin'ny commune fa tsy miditra any am-posin'ny olona tony. Zavatra tsara tany ohatra zao dia navela potika ohatran'izao le izy. Loza! Ka hitanareo amin'izao fa misy zavatra tsara eto amin'ny firenentsika. Ka ho tsy maintsy ho renoventsika ity zavatra ity dia ataontsika tena professionnel tsara mihitsy. Na son na ny image-n'le izy ataontsika manaraka anazy araka ny tena arak'izay tena tokony ho izy ary vitantsika izany.